miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Sahatra indray tsika ny fanohizana ny lesona amin'ity an'io ity. Resantsika fara moa dia miresaka tsika mikasika ny hoe Balaka sy Balama. Tantara be angamba ny antsika atao hoe ahoana ary zany. Fa mbola amitina ny zavatra hitantsika tsika dia hanao ny lesona mikasika an'izay zavatra izay hoe inona ny ifandraisan'izay mikasika an'ity fiangonana Pergamosy ity. Matoky sy mino fa efa vonintsika ao dia manasantsika hiaraka hivavaka. Manasantsika ireny. Ary hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abraham ianao. Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay iray amin'ity marain'ity mety izy iray nivavaka ny ianao any an-danitra any. Eny iray misaotra anao zay ny menao tombonandro ahafahanay mbola hiaraka andinika sy hianatra ny teninao. Eny hoy ny teninao manambara manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy ananonareo fiainana. Ary izany indrindra no ataonay Tompo mandinika sy mianatra ny teninao zay tahaka an'ireo mponina tao Beria izay nandehanan'ny apôstôly Paoly izany. Ka nandinika ny soratra masina izy ireo dia amin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly na mantatra na marina na tsy izany. Eny koa Tompo amin'izao fotoana izao dia izany ny zavatra ataonay mandinika sy mianatra izay. Aoka Andriamanitra hialo anatin'ny fisainanay ny resaka mety hoe faninjehana na mety hoe fanaratsiana satria dia manovy fahalalana no ataonay eto. Mijery ny tantaran'ny fiangonana hoe inona ny zavatra nisy. Ary eny mahasoanay ny mahalala ny soratra masina. Koa raha hianatra ny teninao zay iray dia mangataka aminao zay manamasinanay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Sokafa ny fonay sy ny sainay iray mataranay ny sitraponao. Koa dia mampianaranay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa voninkaelo iray eo izay vahoakanao. Dia raina ny anaranao iray kalazay ny anaranao iray. Eny ilay devoly Satana tokoa tsy kely lalana amin'izao fampianarana izao. Ary miezaka amin'ny fomba rehetra izy anakanana mba tsy handrendresan'ny vahoakanao ny fampianarana ny teninao. Kanina sany devoly hoentina manimbatsembana na manakorotana izao fampianarana izao, na manakana anay tsy haino izao fampianarana izao, na manakana izao fampianarana izao tsy handeha. Dia ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, ilay devoly Satana sy ny asany rehetra, tsy hanakery tsy hanapahefana ny amin'izao fampianarana izao na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona. Alefa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra, ny amin'ny fanakorontanana rehetra izay ataony. Ilay vonon'ny Satana amin'ny asany rehetra, alefa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izao fampianarana izao sy izay masahan' izao fampianarana izao na nitokatrano tsirairay avy izay meno izao fampianarana izao. Lasa ny afo mandrava ny Satana sy ny asany rehetra tsy hanakery tsy hanapahefana. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manakery tsy manapahefana amin'izao fampianarana izao. Tsy manakery tsy manapahefana any amin'ny tokantrano rehetra, tsy manakery tsy manapahefana amin'ny fifandraisana sy izay mahasahana rehetra izao fampianarana izao. Dia rainy ianao Andriamanitra kalazay ny anaranao any mena voninahitra ny ianao. Eny Andriamanitra iray io, aoka reny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay. Aoka ray ho andrao anao anay ny ianao amin'ity an'ity. Ary andriafo anay ianao amin'iny alina ho avy. Ary aoka ilay rahanao andrakotra anay Kristy ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny. Ary ninona Andriamanitra fahotana vita anay teo anatrehanao. Kanefa mbola tsy nifona anay taminao. Na mety eritreretinay mety tsy fahotana kanefa fahotana anatrehanao. Dia angatana efa amindram-posy famelan-keloka raha io. Mamindrafo aminay raha io mamelany eloka rehetra ny ianao. Mihakeloka eto anatrehanao izay. Ary dia mangataka aminao zay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao izay rehetrarehetra ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao zay Kristy ho afa-keloka. Hamariny zay noho ny amin'ny rahanao Jesosy, hamasiny zay noho ny amin'ny rahanao. Ary aoka Tompo Andriamanitra ny fanahinao hitantanay ho amin'ny marina rehetra ary marina nafaka anay tsy ho andevo.
dia mifaindreny zay raha io mifatahorana feno anao zay ampitomboy ny fahamarinanao anatinay raha io sy ny fahamasinanao dia raina ny anaranao raha io ankalazaina ny anaranao anay dia eny ray raha hianatra ny teninao zay dia mangataka aminao raha io mampianarana iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikely mizavoaka anao fa tsy amin'ny herina ny fatanjahana raha io fa amin'ny fanainao rery ihany dia aokarainao ny teny fa zay angina aokarainao ny sandratra fa zay hihetry amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany indray tao anatrehinao. Halleluia. Amen. Irosoarintsika zavatra hitantsika farany dia niresakitsika ny amin'ny resaka hoe fampianaran'ny Balama. Iny moa zavatra nyteneny tao amin'ny apokalipsy iny, le apokalipsy toko 2 zany le amin'le teny fananarana zay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ity fiangonana Pergamos ity. Dia zao ny zavatra nyteneniny teo amin'le toko 2 teny 4:40. Apokalipsy toko 2 4:40. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa manateny kely aminao aho fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome foan'ny Balaka anisy fanafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely hinana henana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Eto zany zavatra misy dia zao misy eo aminao izy mitana ny fampianaran'ny Balama dia le mitana fampianaran'ny Balama izy manome foan'ny Balaka izy zany hoe le Balama mihitsy zany no manome fo amin'ny Balaka aninona anisy fanafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely hihinana henana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Anisy fanafitohinana teo amin'ny zanak'Israely hihinana henana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Zany hoe le fampianaran'ny Balama zany dia zay mihitsy hoe inona ny zavatra ataony manome foan'ny Balaka izy anisy fanafitohinana teo amin'ny zanak'Israely mba hinanany zanak'Israely henana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Dia io nefa ny zavatra nyresahantsika farany zafady aloha fa somary fariparina kely le feoko androany. Ny zavatra zay resahantsika farany dia niresakitsika ny amin'ny hoe inona moa iza moa Balama ary inona moa Balaka. Balaka dia mpanjakan'ny Moab araka ny resahantsika. Ary rehefa nitoby teo amin'ny sahan'ny Moab ny zanak'Israely zany nivoaka avy tany Egipta dia natahotra indrindra Balaka hoe iraoka ny ahatra eto amintsika ireo tahaka ny omby miraoka ny vilona ozy izy ka tsy hisy intsony. Dia ohatr'izany ny zavatra ho ataondreo antsika ka dia natahotra indrindra Balaka namorony loolona izy sy ny loolona ny Midianina zany dia naniraka ireo izy andehoany amin'ny Balama. Balama fatantsika tsara fa mpaminany miasa ho an'ny Balaka izy io nefa mpaminany Jehova ihany koa zany izy ity. Izy ity tsy Israelianina fa jentilisa. Rehefa naniraka olona tany nefa izy dia zao nosakanan'i Jehova Balama tsy andeha ho any amin'ny Balaka satria hoe firenena voatany zanak'Israely. Ny zavatra nisy nefa dia zao nikasa hanome voninahitra lehibe ho an'ny Balama i Balaka hanome vola. Ka noho izay zavatra zay zany dia zao tao anatin'ny Balama ihany le fanindrinaka le vola fa Jehova nanakana anazy. Ka naniraka olona fanindroany tany amin'ny Balaka. Rehefa tonga tany ny olona fanindroany, ny zavatra nisy dia zao efa fantatry Balama ny tenin'i Jehova hoe tsy mahazo manaraka an'ireo ianao. Fa mbola nalay-panahy ihany Balama ka nanao tamin'ireo iraka ireo nanao hoe mandry eto aloha nareo dia hitako hoe ny tenin'i Jehova. Dia nizahan'Andriamanitra toetra Balama dia hozy Jehova hoe andana ary manaraka azy. Dia tonga ny maraina lasa izy namihana ny apondrany dia nitaingina izany dia lasa izy nandeha. Tezitra mafy tamin'i Jehova ary hitantsika tamin'ny resaka farany iny fa zao na nisy anjely teo amin'ny lalan'ny Balama Andriamanitra miaraka amin'ny sabatra
amono azy raha mandeha makany amin'ny Balama izy. Fa le ampondra no nanakana ny Balama tsy andeha ho any amin'ny Balaka. Ka farany rehefa hitany Balama fa kay nisy anjely teo amin'ny lalana, dia ozy izy raha za tsy nalala ozy izy kay misy anjely manaka anao izy fa zao raha tsy sitrako ny andehanako any amin'ny Balaka dia aloha tsy andeha. Dia ozy izy le anjely tamin'ny Balama nanao hoe ndana ihany ianao mandeha fa zay lazaiko no teneninao izy. Dia lasa izy nandeha tany. Ny zavatra natao dia zao hoe nasiana nanozina ny Israely izy niakatra teny ambony tendrombohitra zany, dia misy parti hoe hitany misy ny ipetrahan'ny Israely, dia nanao sorona zany teo ambony nanao sorona zany hoe rehefa anao an'ireny inona moa le zavatra tiana tenenina hoe anao ody ratsy reny zany, satria enchantement le izy zany, rehefa anao ody ratsy reny dia zao tsy maintsy manao sorona aloha zany, manao fombafomba. Dia namono ny ondry teo sy namondy vato-trombolà teo zany teo amin'le avoanany karan'ny Balama sy Balaka zany. Dia hoe hozony ary ireo zanak'Israely reo mba hafahako mandresy azy ozy izy Balaka, amin'izay resiko izy. Ka rehefa hanozina azy Balama dia inona ny zavatra nitranga? Teny fitahinana nampitenen'i Jehovah azy. Tezitra Balaka hoe hanozina naseko nataonao kanefa mitahy indray ny ataonao. Dia niezaka foana Balaka zany hoe aleo io fiovatoerantsika fa mety tsy mety eto. Dia niovatoerana intelo zareo, zany hoe niezaka nanozina ny Israely intelo zany i Balama sy Balaka zany. Fa zao nisakanan'i Jehova izy fa teny fitahiana foana no tenenin'i Jehova. Dia hoy izy Balaka matsy amin'ny Balama manao hoe efa intelo zao anao izy naseko nanozina ny Israely kanefa ny fitahiana no nilazainao taminy. Za fa nikasanao ame voninahitra be sy arena be ozy izy, kanefa Andriamanitra manakana anao tsy azo zany fandany anao mandeha mody ozy izy. Eo zany le fikasana, inona moa le fikasan'ny Balaka hoe fikasana amono ny Israely. Hanozina azy aloha dia rehefa vozina izy dia hoe resiko izy amin'izay fotoana zay. Dia eo nefa le zavatra nisy tamin'le izy. Zavatra nisy dia zao hoe eo le ifandraisany amin'le lesona izay ho resahantsika ny amin'ny Pergamosy. Fantatsika tsara ny tantaran'ny fiangonana talohan'ny 317. 317 taorianan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra nisy dia fantatsika tsara fa nisy fanenjehana ara-pivavahana mahery vaika tao, famonoana ny kristianina, fandripahana ny kristianina. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana nefa Constantin empereur romanina izy io. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny empereur Constantin, dia ngamba telo taona tao aorian'ny nahatongavany raha tsy diso, dia tonga teo amin'ilay 317 tsika. Dia namoaka lalàna izy, lalàna navoakany dia zao hoe tsy ho enjehina intsony ny kristianina, tsy ho vonoina intsony, afaka manorina indray izy ny trano fiangonana, afaka mampiroborobo ny fivavahana izy, tsy enjehina akasitrahan'ny fanjakana ny fivavahana kristianina. Izay zavatra zay nefa n'izao nisy takalony le izy, tsy hoe zavatra maimaimpolona zay zavatra zay. Dia ny zavatra nisy teto dia zao, raha ampifandraisina amin'ilay tantaran'ny Balama sy ny Israely le izy, na ny Balama sy Balaka sy Israely raha ampitany amin'izay le tantara dia zao hoe eo zany le fiezahan'ny Balaka hoe hamono an'i Israely amin'ny alalan'ny asa zay ataon'ny Balama. No ezahana zany hoe mba ho zonona ny Israely, ho faty, ho zonona dia mba ho resiko izy. Fa zavatra nisy dia zao, na dia teo zany fanenjena natao tamin'ny kristianina, dia plus misy kristianina maty, plus miroborobo ny fivavahana kristianina. Elo hoe nizeziky ny reo martyra reo zany lasa zeziky ny filazantsara zany. Dia plus ny famonoana ny kristianina zany vao mainka mampiroborobo ny filazantsara. Dia eto ihany koa ny zavatra nisy nefa niezahana novonoina zany ny Israely, fa tsy
tsy maty satria tsy sitraky Jehova ny aminona anazy fa arakaraky ny androzonana Israely dia iny teny fitahiana foana ny tonga teo amin'ny Israely. Dia rehefa tsy azo tamin'izay indray nefa ny zanak'Israely dia inona no nataony Balama? Balama mihitsy na dia nody ary izy izy mihitsy no nanolo-tsaina any Balaka hoe zao indray atao. Arak'ilay teny teo izy raha verenantsika vakiana kely ilay toko 2:7 dia izay mihitsy ilay zavatra nyteneniny teo hoe kanefa manateny kely aminao fa misy aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, izay manome fo an'ny Balaka, izy mihitsy no manome fo an'ny Balaka, izay manome fo an'ny Balaka anisy fanafitohinana teo alohan'ny zanak'Israely ihinana ny hena naterina tamin'ny sampy sy jangajanga. Inona ary io fo nomeny Balama ny Balaka indray anome fanafitohinana ny Israely mba hinanana ny hena naterina tamin'ny sampy sy jangajanga. Zany hoe rehefa tsy voaozina zany ny Israely dia zao hoe inona indray ny taktika azo atao andringanana ny Israely. Dia ny zavatra azo atao indrindra dia zao ny compromis no zavatra azo atao indrindra. Zay no nataony Balama. Rehefa tsy azontsika ireo dia andao alaina namana ampanambaditsika ny zanakavavintsika ny lehilahin'izy ireo, ary rehefa manambady ny zanantsika ireo dia ny zavatra misy dia zao anompy ny Andriamanitsika izy. Maty ho azy ange ilay fivavahana amin'izay fotoana izay. Maty ny fivavahana satria ny zanak'Israely dia zao vavolombelon'i Jehova ny zanak'Israely. Izy no vavolombelona mitondra ilay fahamarinan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra efa niteny tamin'ny zanak'Israely mihitsy manao tsy azonareo atao ny manao fifanekena amin'ny firenena. Raha kely atao amin'ny Exodosy 4:30 izy no miteny an'izay. Alohan'ny idiran'ny zanak'Israely ny tany Kanana dia efa nafaran'Andriamanitra tsara mihitsy izy hoe tsy azonareo atao ny manao an'izay fanekena izany. Dia Exodosy 4:30 dia zao no tenenin'Andriamanitra ato rehefa nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely izy. Dia vakintsika ny 10 aloha. Dia zao no teneniny eo amin'ny 10. Ary hoy izy, indro manao fanekena aho. Andriamanitra zany manao fanekena amin'ny zanak'Israely. Ary hoy izy, indro manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tamin'ny tany rehetra sy ny tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra izay toeranao dia ahita ny asan'i Jehova. Ny olona rehetra izay toeranao dia ahita ny asan'i Jehova noho ny fanekena izay ataoko aminao zany. Fa mahatahotra izay zavatra efa ataoko ny amin'ny fombako anao. Dia hoy izy Andriamanitra amin'ny 10:20, tandremo izay andidiko anao anio, indro efa horoahako hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Hitita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Satria zanak'Israely hiditra amin'ny tany Kanana dia zao horoahany eo anatrehan'ny zanak'Israely ireo mponina eo amin'ny tany Kanana ireo, satria nahoana mpanompo sampy ireo. Ary ny fahotan'ireo zany tena manino efa mipaka amin'ny lanitra koa ny fahotan'ireo dia hoaringan'Andriamanitra izy. Dia 10:20 koa mitandrema fandrao anao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao. Zany hoe tena niraran'Andriamanitra mihitsy zany ny zanak'Israely tsy hanao fanekena eo amin'ny mponina eo amin'ny tany izay alehany. Satria nahoana fandrika ho an'ny Israely zany izany zavatra izany. Dia eto nefa ny zavatra hitantsika teo amin'ilay Apokalipsy 2:4 dia zao manao hoe misy aminao zao izay mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome fo an'ny Balaka hitondra fanafitohinana amin'ny zanak'Israely mba hinana ny hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajangana. Eto nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy teo amin'ilay 4:30 teo ndraisitsika dia zao hoe aoka ozy izy arak'ilay teny teo amin'ny 12 koa mitandrema fandrao anao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao fa ho fandrika eo volinao zany. Fantatra Balama zany zay zavatra zay hoe manana ny lalàny ty firenena ty. Tsy manana andriamanitra hafa fa tsy Andriamanitra ihany ty firenena ity. Ny Moabita nefa manana ny andriamanina izy, manana ny fombany izy.
ny fomban'io nefa dia zao Andriamanitra efa nandraran'Israely Andriamanitra hoe koa mitandrema fandraoanao fanekena am'mpoliny eo amin'ny tany zay alehanao ianao. Andriamanitra zany tena hoe tsy azonao atao mihitsy manao fanekeny eo am'mpoliny eo amin'ny tany zay alehanao. Zany hoe inona io? Le compromis zany io. Satria ianao manana an'iny, manana ny Andriamanitra ao ianao, manana ny lalàna zay tandremanao ianao. Reo manana ny fombany, reo manana ny Andriamanina. De le fampianaran'ny Balama dia zao, na dia tsy navita nanozina ny Israely ary izy, fa teny fitahina no nambarany hoe tokony amin'ny alalan'ny le izy manolo-tsaina ny Balaka zany. Dia zao mbola nanolo-tsaina indray izy an'ny Balaka. Dia io le zavatra nitenentsika teo hoe ampifandraisana le izy amin'le fiangonan'ny Pergamosy, nanao hoe rehefa tsy voavonony ny fiangonana kristianina zany tamin'ny fanenjehana ara-pivavahana ka tsy maty zany, dia zao hoe inona ny azo atao? Lasa nanao fifanekena indray zany tamin'ny fivavahana kristianina, ny fitondram-panjakana, zany hoe niova taktika zany izy. Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra nataony Balama sy Balaka, satria nanolo-tsainan'ny Balaka izy dia niova taktika. Dia inona ny taktika natao? Asevomaka ny zanantsika vavy izy ireo vadiny. Dia amin'izay izy ireo manompo an'io ny Andriamanitsika. Zay ny zavatra nataon'izy ireo zany. Lasa hoe alainy anamana zany. Nefa Andriamanitra efa nanakana mihitsy manao hoe koa mitandrema fandraoanao fanekena am'mpolina amin'ny tany zay alehanao ianao. Tsy azonao atao manao zay fanekena zay. Fa raha manao an'izay fanekena izay ianao, dia hozy izy ka ho fandrika eo afovoanao izany. Fandrika ao anao zany raha manao izany ianao. Eo zany le ampifandraisana amin'ny Pergamosy. Raha manao fifanekena amin'ny fitondram-panjakana zany Pergamosy, ny fiangonana kristianina zany, tamin'io vanim-potoana io, satria izay mantsy le araka le tenentsika hoe mandeha manaraka ny vaninandro zany le tantaran'ny fiangonana. Dia rehefa tonga aty amin'ny tantaran'ny Pergamosy sika dia zavatra nisy dia izay mihitsy le izy hoe ny fiangonana zany dia zao tsy tokony nanao fifanekena tamin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny fiangonana. Tsy tokony nanao an'izay mihitsy izy, satria ho fandrika ho azy zany zay zavatra zay. Dia inona ary ny zavatra nitranga nataony Balaka, nataony tolotsaina zay nomeny Balama amin'ny Balaka, manao hoe ampifanambadio amin'ny zanantsika vavy ireo zanak'Israely ireo. Dia iny tokoa fa nanota ny zanak'Israely. Hitantsika izy io tamin'ile teny farany iny tao amin'ny Nomery 5:20. Rahantsika kely eo amin'ny Nomery 5:20. Tena zavatra mitenenina eo. Nomery 5:20, teny 9 ka hatramin'ny 9. Dia inona zavatra nitranga? 9 ka hatramin'ny 9. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy. Fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonony ho fanatitra ho amin'ny andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohoka teo amin'ny andriamaniny, dia niray tamin'ny bala-peora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah. Ahoana izy? Niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy. Nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita. Fa ireo, le zanakavaviny Moabita zao, nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonony ho fanatitra ho an'ny andriamaniny. Io zany le hoe mihinana ny hena naterina tamin'ny sampy. Mihinana ny hena naterina tamin'ny sampy. Ka nihinana ny olona, rehefa nihinana zany le hena naterina tamin'ny sampy tamin'ny andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny andriamaniny, lasa nivavaka tamin'le andriamanitsampy ny zanak'Israely. Dia niray tamin'ny bala-peora Israely. Ianao zany rehefa mihinana le hena naterina tamin'ny sampy sady miankohoka amin'ny andriamanina, dia tafaray amin'le sampy eo zany ianao. Dia izy le sampy io fa bala-peora le andriamanitry ny Moabita izany. Dia tezitra mafy tamin'izay Andriamanitra, efa niresantsika teto le tantara. Tezitra mafy ny rehetra ny fahatezerany, ary nandringana ny zanak'Israely izy. Teo amin'ny 24 000 teo ny zanak'Israely zay ripaka maty.
noho ny fahotana izay nataony ary natsahatra Andriamanitra izany fandripahana izany ny amin'ny zotom-po izay nomeny ny Finiasy namono an'ilay loholona teo amin'ny Israely lohan'ny Simeona miaraka tamin'ny Gozbi loholona any Midianina. Rehefa namono an'io tamin'ny lefona i Finiasy dia nitsahatra ny fahatezeran'i Jehova. Nitsahatra ny fahatezeran'i Jehova. Noho izay zavatra nataon'ny Moabita zay sy ny Midianita dia hoy Andriamanitra hoe alay fahavalo ireo. Alay fahavalo ireo izy fa kitsikely ato amin'ny Nomery toko fa 5:20 dia ny 9:20. Dia zao ny tenin'Andriamanitra ato 9:20 manao hoe ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe raha feso ny Midianita ka hiadio. Raha feso izy ny Midianita ka hiadio fa izy nandrafy anareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny anareo ny amin'ny Peora sy Gozbi anabaviny. Averiko tsara ilay ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe raha feso ny Midianita ka hiadio fa izy nandrafy anareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny anareo tamin'ny Peora sy ny Gozbi anabaviny. Nanangoly. Satana tsy kely lalana io. Rehefa tsy vita ny mamono ianao dia manangoly ianao izy. Zany ny ataon'ny fahavalo andravana ny fiangonan'Andriamanitra zany. Rehefa tsy vita ny manenjika anao, tsy vita ny managadra anao, tsy vita ny mamono anao, dia alay namana ianao. Firifiry ny fiangonana kristianina koa efa rava mikasika an'izany zavatra zany. Tratra ny kompromi, tratra ny fifanekena io. Zay rahan'Andriamanitra tsy azonao atao zany. Fa raha manao an'izany ianao dia ho fandrika ho anao zany izy. Fandrika ho anao zany raha manao an'izany ianao. Dia Andriamanitra mihitsy no niteny nanao hoe raha feso ny Midianita ka hiadio fa izy nandrafy anareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny anareo tamin'ny Peora izy sy Gozbi. Andriamanitra zany teny hoe niantsy ady azy mihitsy. Tonga ary ny fotoana izay hoe hoy Andriamanitra hoe hiadio izy dia raisitsika ty amin'ny toko faraky amin'ny 30. Raisitsika toko faraky amin'ny 30. Tonga ny fotoana zany izay hoy Andriamanitra hoe ndana ary tafio amin'izay ireo izy. Dia vakitsika ny andininy voalohany. Dia zao niteny ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe valio ny Midianita noho ny nataony tamin'ny zanak'Israely. Fa rehefa afaka izany dia angonina any amin'ny razanao ianao. Valio izy ny Midianita noho ny nataony tamin'ny zanak'Israely. No le nanangolena ny Israely io sy nampanontany ny zanak'Israely na tonga fandringanana teo amin'ny Israely. Raikitra ary niady dia nandeha niady ny zanak'Israely. Dia vakitsika ny andininy fahafito fa rehefa nandeha nanafika ny Midianita ny zanak'Israely satria miaraka ny Midianita sy ny Moabita zany. Rehefa nandeha nanafika ny Midianita ny zanak'Israely fa tsy ny Midianita ihany ny vonono fa Andriamanitra niteny mihitsy hoe vonoako Balama hozy izy. Fa io mihitsy ny tena fosotra ny zavatra io. Dia raisitsika ny andininy fahafito dia zao niteneniny ato. Dia niady tamin'ny Midianita ireo araka izay efa nandedihan'i Jehova ny Mosesy ary namono ny lehilahy rehetra izy. Ary ny mpanjakan'ny Midianina 5 lahy dia maty niaraka tamin'ireny koa dia Evy sy Rekema sy Zora sy Ora ary Reba. Ary Balama zanak' Beora koa dia novonoiny tamin'ny sabatra. Ary Balama zanak' Beora koa dia novonoiny tamin'ny sabatra. Novononako Balama satria izy mihitsy ny tena fosotra n'le zavatra zany. Dia andininy fahasivy nanao adaladalana indray ilay zanak'Israely eto rehefa niady tamin'ny Midianina. Inona indray ny zavatra nataon'ny Israely? Ary ny zanak'Israely namabo ny vehivavy Midianita. Zavatra nisy eto tokony naringana daholo zany le Midianita noho ny zavatra izay nataony tamin'ny Israely. Fa inona indray nataony? Namabo indray mbola nataon'ny Israely teto. Nefa tsy azo atao zay. Ary ny zanak'Israely namabo ny vehivavy Midianita sy ny zanany madinika ary nobabony avokoa ny biby fiompony rehetra sy ny omby aman'ondriny rehetra ary ny fananany rehetra. Ary ny tanànany rehetra izay teo amin'ny fonenany sy ny tobiny rehetra dia nodorany tamin'ny afo. Ary nalainy avokoa babo rehetra na olona na biby fiompy dia nentiny tany Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny fiangonana
fiangonan'ny zanak'Israely teo Antoby, teo Arbota-Moaba izay moron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Zany hoe rehefa namabo an'ireo vehivavy zao zany izy niomby manosy ny zanak'izy ireo dia noentiny tany amin'ny Mosesy sy Eleazara izay mpisorona izany. 140 ary Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana rehetra nivoaka hitsehina avy teo amin'ny Toby, ary tezitra tamin'ny mpifeny miaramila Mosesy dia tamin'ny mpifeo arivo sy ny mpifeo zato izay teo amin'ny tafika, ka hoy izy taminy, nahoana no novelominareo ny vehivavy rehetra hozy izy. Inona moa nahatonga azy nyteny hoe nahoana no novelominareo ny vehivavy rehetra, satria avy amin'ireo nge nahatonga nareo ny jangajanga, avy amin'ireo no nahatonga nareo ny akohoka tamin'ny sampy, nahoana no navelanareo velona ny vehivavy hozy izy. Dia averiko tsara izy, ary tezitra tamin'ny mpifeny miaramila Mosesy dia tamin'ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato izay teo amin'ny tafika, ka hoy izy taminy, nahoana no novelominareo ny vehivavy rehetra. Ireo ihany no nampahandiso ny zanak'Israely tamin'ny Jehova ny amin'ny Peora. Ireo ihany no nampahandiso ny zanak'Israely tamin'ny Jehova ny amin'ny Peora, araka ny netin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehova ny aretin'ny mandringana. Vokatra n'ireo nge nahatonga nareo otr'rozy izy, maninona mbola navelanareo velona indray ireo vehivavy ireo. Dia inona ny zavatra nitranga? Koa ankehitriny vonoy ny zazalahy madinika rehetra, ary vonoko ny vehivavy rehetra izay efa nahalalalahy hozy izy. Vonoy ny zazalahy hozy izy, ary vonoko ny vehivavy rehetra izay efa nahalalalahy. No vonoina zany naringa ianareo. Ny zavatra mitazomina sisa dia ny biby siompy sy ny vehivavy izay mbola tsy nahalalalahy, izay sisa nitazominy zanak'Israely nataony babo. Fa ry vehivavy efa nahalalalahy reo, inona mbola hitondranareo an'ireo aty, fa nareo ve adala? Reo ihany nefa nampanontanareo teo natrehan'ny Peora hozy izy. Dia naringa nareo vehivavy reo. Tadidio tsara zany zay hoe Andriamanitra rehefa miteny manao hoe tsy azonareo atao ny manao fifanekena amin'ireo hafa firenena ireo, fa ho fandrika ho anareo ireo, ary tena ho fandrika ho anareo ireo. Ary tsy vitan'izay ny feo amin'ny 430 izy Exodosy, raha iverenantsika kely le izy teo dia mbola toizany le izy teo. Dia zao ny teneny ny 430, ny 212 no jerentsika teo dia toizantsika le izy. Fa inona ny zavatra nytenena afaka iverenantsika le amin'ny 212? Dia hoy izy, koa mitandrema fandrao anao fanekena amponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo voanao zany. Fa inona ny tokony ataony zanak'Israely? Faravao ny altarany, ary torotoroy ny sangambato sampiny, ary jinjao ny aserahany, fa tsy hiankohaka eo anatrehany andriamanikafa ianao. Io nefa ny zavatra nataony Israely teo, lasa ny akohaka teo anatrehany andriamanikafa izy. Fa tsy akohaka eo anatrehany andriamanikafa ianao, fa Jehova dia sari-piaro no anarany, satria Andriamanitra sari-piaro izy. Fandrao ianao anao fanekena amponina eo amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny Andriamanina, sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy, ary asainy ianao ka hihinana amin'ny fanatiny. Io le nanaterina tamin'ny sampy. Ary andreo koa aka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanak'aolahy ianao, ary hijangajanga anaraka ny Andriamaniny ny zanany vavy, ka hampandeha ny zanak'aolahy hijangajanga anaraka ny Andriamanina. Fa fantatr'Andriamanitra dia melonga izany, efa nampandrenesiny zanak'Andriamanitra n'izany Israely. Fa rehefa tonga teo amin'ilay sahany Moaba izy, lavo izy nanao an'izay fahadalana zay izy, nefa efa nananaran'Andriamanitra tsara n'izay teny zay. Fandrika ho anao zany. Ny fanambadianao ny zanako, ny anambadianao ny zanak'aolahy ny zanany vavy dia zao: ahatonga ny zanak'aolahy akohaka eo anatrehan'ny Andriamaniny, ihina ny henana aterina amin'ny Andriamaniny. Dia manahoana? Voaloto sy vetaveta ny zanak'Israely zany, voazimbazimba ny zanak'Israely. Dia io mihitsy le zavatra nitranga zany tamin'ilay fiangonana Pergamosy, satria
misy eo amin'ny fiangonana Pergamasy mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome sainan'ny Balaka hitondra fanafitohinana teo amin'ny zanak'Israely hihinana ny henana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Nisy zany teo anivon'ny teo Pergamosy, teo amin'ny fiangonana zany nandresy lahatra ny fiangonana hoe mila miray amin'ny fitondram-panjakana tsika. Ahoana ny atao dia niray tamin'ny fitondram-panjakana teo. Nisy ny solotenan'ny fitondram-panjakana hoe ahoana ny atao. Lasa nisy compromis teo hoe tsy hovonoina intsony nareo. Miaraka raha. Izay zavatra zay nefa ny vidiana lafo zay. Inona ny vidinan'izay? Ny fanahinao mihitsy no namidinao zany. Zany hoe fahafatesana ara-panahy no miandry amin'ity fiangonana ity. No zay fifandraisana zay, zay fifanekena zay. Moa tsy zay zanaka nahazo Israely. Ity firenena ity nge zay manao fifanekena amin'ny fiangonana Pergamosy dia zao. Firenena Romanina nge io, empira Romanina, fantatsika tsara fa manana ny Andriamanina ny fivavahana Romanina. Ary mitana reo andriamanitra ihany koa izy izay teo amin'izany firenena izany taloha tamin'ny andron'ireo Grika. Izany hoe feno manana ny andriamanina izy, manana ny tempolo tsampiny izy, manana ny altara tsampiny izy, manana ny fomba fanaony izy, manana ny fetiny izy. Dia le fifandraisana zay zany hoe alaina namana reo fa tsy vonoina tsony, dia iny dia lavin'ny kristianina. Lavin'ny kristianina nanao fifanekena tamin'ny fitondram-panjakana Romanina izy. Dia rehefa nanao an'izay fifanekena zay dia tonga le filaminana, tsy enjehina tsony ianareo. Nge rehefa manao fifanekena dia zao nga misy alentsika anao zany tsony. Lasa tsony ianao hoe fiangonana zandrany ianao fa tsy atsona tsony ianao hoe sekty ianao. Zany no mahazo anao zao. Fa raha ianao no mbola hoe mitondra ny fahamarinana ka manohatra ny zavatra tsy mety, sekty ianao. Zany ny atsona anao. Reny mihitsy mila enjehina. Fa rehefa atsona amin'izay ianao tsy atsona sekty atsony fiangonana zandrany, efa lasa eken'ny fanjakana. Misy raha ao zay fa nisy fifanekena tao. Matoa anao tsy voenjikensy tsy voatsembatsembana intsony ny fivavahanao sy ny zavatra rehetra atao. Efa misy raha, fa misy zavatra tsy mety eo. Efa tratra n'le fandrika zany fiangonana io amin'izay fotoana zay. Tratra, tsisy resaka. Efa tratra n'le fifanekena zany. Ka inona moa zavatra anankiray dia zao hoe ny fitsofohana zany teo amin'ny zanak'Israely ny élément étranger. Na miteny gasy hoe ny fitsofohana teo amin'ny zanak'Israely zany ny ataontsika hoe zavatra avy any ivelany zany. Zay tsy fomban'ny Israely, zay tsy fanaon'ny Israely kanefa zavatra avy any ivelany amin'ny fanaon'ny hafa firenena tafitsofoka teo amin'ny Israely. Dia inona ny vokatra an'izay zavatra zay? Mitondra famonona ny existence même ny Israely. Mitondra ny famonona ny fisian'ny Israely mihitsy. Satria ny Israely dia zao hoe vavolombelon'i Jehova izy. Izy ny témoin de Dieu. Ka rehefa tafitsofoka koa zany dia simba zay dia zay nge nahazo ny zanak'Israely teo Peory. Tena ny menase mihitsy ny fahafatesan'ny Israely. Ara-panahy io, ringana ny Israely no ny fahatezitra Jehova. Naripak'Andriamanitra izy. Donc fitondrana fahafatesana ny fiangonana zany fampidirana ny fomban'ny hafa firenena ao amin'ny fiangonana anankiray. Na fanatsofohana élément étranger amin'ny fiangonana izany. Ary ny zavatra misy dia zao hoe ny fifanekena zany zay natao na le hoe compromis dia zao hoe fifanekena miratsy ange hoe satria tsy araka an'Andriamanitra io. Ary iny tena zava-doza indrindra. Zava-doza indrindra satria rehefa mbola ety ivelany zany le hoe étranger na hoe le hafa firenena na hoe le fanaon'izao tontolo zao, mbola hainao manavaka an'iny satria ety ivelany iny ianao manana ny fombanao, manana ny arofaninanao. Dia izy ety ivelany tsy miaraka aminy ianao, tsisy fifanekena taony. Fa rehefa mitsofoka ao aminao izy, nga ianao tsony no manavaka an'iny.
tafitsofoka ao aminao izy, miray aminao izy, lasa misy fomba maromaro miaraka ao, nga havitanao tsony manafaka an'izany. Tsy afaka ao tsony zany. Tsy vitanao manafaka an'izany, efa tafitsofoka izy. Efa tafitsofoka le izy. Ary rehefa tonga ao aminao iny le fomba hafa firenena iny zany, ohatran'le tamin'ny zanak'Israely teo tafitsofoka tao, lasa hoe nanambady hafa firenena izy, lasa ninanaterina tamin'ny samby izy, lasa nikoka teo amin'ny Andriamanina izy. Anitra tsy natao doza tsony le olona anankiray teo amin'ny Israely. Fa inona nataony? Eo mason'ny zanak'Israely izy. Na dia efa misy ary ny fahafatesana mbola mitondra ny gozibiany izy io. Satria efa eo aminazy zany hoe tsisy maharatsy an'izany tsony. Zay ngila izy. Tsisy maharatsy an'izany tsony. Ka rehefa tafitsofoka ao zany izy dia zao impossible no repérer-ny zavatra iny zany. Satria lasa ohatran'ny hoe lasa micontaminer an'i Israely sy ny fomba mpivavahan'ny Israely izy. Ka tsy hay tsony manavaka azy hoe iza moa no marina, iza moa no tsy marina amin'ity zavatra ity zany. Tafitsofoka zany le izy. Ka zay zany ny karakteran'ity, lasa karakteristika an'ity fiangonana teo a Pergamos ity zany. Satria zao hoe rehefa misy eo aminao izy zay mitana ny fampianaran'ny Balama, zay manome sainan'ny Balaka, hitondra fanafitohinana teo amin'ny Israely. Inona ny enana terina tamin'ny sampy sy jangatsanga. Dia rehefa tafaraka tamin'ny fitondram-panjakana zany ny fiangonana teo Pergamos, dia inona ny zavatra nisy? Dia amin'ny teny vahiny izy dia manao hoe le paganisme et l'erreur se mêlent au témoignage de la vérité. Inona moa le paganisme? Ny paganisme dia zao hoe ny fomban'izao tontolo izao. Ny fomban'izao tontolo izao sy ny fanaon'izao tontolo izao zany lasa nikambana tamin'ilay fahamarinan'Andriamanitra. Lasa nikambana tamin'ilay fahamarinan'Andriamanitra sy amin'ny lalàn'Andriamanitra. Raha zanak'Israely zany vavolombelon'Andriamanitra, témoin de Dieu, dia le fomban'izao tontolo izao zany lasa tafitsofoka tao am-piangonana zany ny fomba tsampy, ny fety tsampy, dia natao zay nampifandraisana amin'izay amin'ny fomba kristianina. Tafitsofoka le izy. Raha io rehefa mitsofoka ho azonao tsony manasaraka an'izay zavatra zay. Dia hitantsika le izy eo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany mikasika an'izay zavatra zay, satria nahoana tamin'ny periody dia zao hoe ny fiangonana dia lasa naninona souple teo anatrehan'ny fitondram-panjakana, lasa ny sokatra teo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonina, hoe inona moa no maharatsy an'izany. Tonga amin'ilay fitenenana manao hoe efa tsy zany tsony zao e, efa zao indray zao amin'izao fotoana zao, lasa miova le lalàna. Raha hatramin'izay izy nitandrina lalàna hoe zao no lalàn'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana zao efa ny Baiboly no manaraka toetrandro, fa tsy ny toetrandro no manaraka Baiboly tsony. Lasa zany angela izy. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, na amin'ny fiangonana rehetra izay misy ara be dia be no misy an'izany zavatra izany. Dia lasa misokatra izy amin'ny firenena, tsy manao maromaro tsiraisana daholo, samy miaro amin'ny kapokany daholo. Dia nifandray tamin'ny pouvoir politika ny fiangonana, nifandray tamin'ny fahefana ara-politika zany ny fiangonana, ary ny lalàna zay navoakan'ny empereur Constantin dia ahitantsika taratra mikasika an'izany zavatra izany. Inona ny zavatra nisy? Rehefa nifandray tamin'ny fitondram-panjakana ny fiangonana kristianina, dia zao ny zavatra nisy. Inona ny lalàna niova? Ny lalàna niova dia zao hoe ny vaky kely le izy, le repos du dimanche, jour du soleil des Romains. Averintsika tsara, le repos du dimanche, jour du soleil des Romains, zany hoe ny fitsaharana amin'ny andro alahady izay andron'ny masoandro romanina, zany hoe jour du soleil zany, ny fitsaharana amin'ny andro alahady, zay andron'ny masoandro io andro, andro natokana ho an'ny masoandro zany io andro, ny fitsaharana amin'ny andro alahady zay natokana
ho andro ny masoandro dia zao hoe nosoloana an'izay ny sabatany Jehova zay fitsaharan'Andriamanitra. Lasa le sabatany Jehova zany zay fitsaharana dia zao nesolona zay sabatany Jehova zay fa nosoloana le andro ny masoandro fitsaharan'ny Romaine. Le repos du dimanche, jour du soleil des Romains, remplace le repos du sabbat, jour du repos de Dieu. Ny fitsaharana amin'ny andro alahady zay fitsaharana natokana ho an'izy io andro ny masoandro ny Romaine dia nasolo an'izay ny sabatan'Andriamanitra zay fitsaharana. Nanomboka teo zany ny kristianina dia eto zany tsika dia miteny be dia be no miteny manao hoe ny andro alahady no andro fivavahana satria nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Fa talohany 3,700 dia mbola nivavaka sabata ny kristianina fa tsy nivavaka alahady zany. Diso zany fa ny fivavahana tamin'ny andro alahady dia taorianany 3,700 no ny lalàna ny décret zay navoakan'ny Constantin. Satria naninona namoaka an'izay lalàna zay Constantin, satria i Constantin empereur efa lasa kristianina izy no zay fifanarahana teo amin'ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana zay. Ary tsy izy ihany fa ny olo politika ihany koa dia lasa kristianina koa ny olo politika tamin'izany fotoana izany satria lasa nikamba ilay fivavahana, tsisy mahasamihafa anazy intsony. Dia nanomboka tao aorian'ny 3,700 io dia zao raha talohan'ny 3,700 io zany nivavaka tamin'ny andro sabata ny kristianina, veriko tsara mihitsy zany ho an'izay mahay ny tantaran'ny fiangonana, ho an'ireo izay nianatra teolojia mahalala an'izany zavatra zany. Nivavaka tamin'ny andro sabata ny kristianina talohan'ny 3,700. Fa à partir tao aorian'ny 3,700 dia zao lasa nivavaka tamin'ny andro alahady ny kristianina. Inona ny anton'izay? Io zavatra teo Pergamos io, le fampianaran'ny Balama io, na ny mesainan'ny Balaka hitondra fanafitohinana teo amin'ny Israely, ampiana azy ny henana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Lasa nijangajanga zany ny kristianina nivavaka tamin'ny andro alahady nanomboka tamin'izay vanim-potoana zay zany. Fijangajangana zany zay le fihinanana henana terina tamin'ny sampy zay. Lasa miakoka amin'ny andro emanina satria io andro alahady io dia zao andro ny masoandro ny Romaine io ho an'ny Andriamanina. Andro ny masoandro ny Romaine izay Andriamanitra ny Romaine zany masoandro zany. Andro ny masoandro ny Romaine io fitsaharana amin'ny andro alahady nosoloanan'io ny andro sabatan'i Jehova zay fitsaharana tamin'ny andro fahafito. Dia lasa nivavaka tamin'ny andro alahady ny kristianina nanomboka tamin'ny vanim-potoana io. Zay ny zava-misy. Tsika tsisy fanenjehana eto. Mianatra tsika ny tantaran'ny fiangonana. Inona ny zavatra misy? Dia zany ny zavatra misy zany. Ka ny fivavahana amin'ny andro alahady zany dia fijangajangana zany. Fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy zany. Ary zany nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Zay nataony teo tamin'ny Bala-peora hozy izy. Tamin'izareo nijanona teo Sitima. Nijangajanga izy tamin'ny zanakavavin'ny Midianita. Ny zanakavavin'ny Midianita nitondra azy ireo nihinana hena naterina tamin'ny sampy sy niankohaka teo amin'ny andriaman'ny Midianita dia Bala-peora izany. Dia zay le fampianaran'ny Balama tonga teto. Zay le mahatonga hoe ny zavatra misy eto dia zao hoe transition zany ny misy eto. Miala amin'ny le 3,700 tsika hoe miala amin'ny fiangonana voalohany tsika, miampita zany makany amin'ny fiangonana katolika Romaine. Eto amin'ny Pergamos zany zay transition zay hoe inona nahatonga an'izay transition zay zany teto. Zay zany ny zavatra nisy teto zany. Dia inona ny zavatra nisy teo araka ilay nitenentsika zany hoe nisy an'izay lalàna navoakan'ny Constantin zay mikasika an'ilay hoe ny andro alahady zay fitsaharana natokana ho an'ny masoandro satria mivavaka ho an'ny masoandro zareo dia zao io no manolo ny sabatan'i Jehova
dia ny andro fafito izany. Dia ino moa le andro sabata an'i Jehovah andro fafito fa ny andro sabata io, andro sabotsy io, fa ny andro alahady io no andro voalohany amin'ny herinandro ara-baiboly zany, dia io ny andro ny masoandro. Satria averintsika tsara l'izy inona moa raha ny calendrier ara-baiboly dia zao ny andro voalohany dia ny andro alahady, ary ny andro fafito dia ny andro sabotsy. Fa rehefa niova zay calendrier zay, dia inona ny zavatra nisy? Lasa ny andro voalohany ny andro alatsinainy, ary lasa ny andro fafito ny andro alahady. Fa ny sabata an'i Jehovah dia zao mijanona amin'io sabata io foana, andro sabotsy foana. Ny jiosy dia mbola mivavaka amin'io sabotsy io. Fa ny andro alahady dia io ny lasa fivavahana kristianina amin'izao fotoana izao, andro ny masoandro ny Andriamanitry ny Romanina. Jinge le fifanekeny, izay le compromis zany, le zavatra zay. Dia tamin'ny concile ny Laodicée, zany concile ny Laodicée zany hoe fivoriana faratapony eo amin'ny fiangonana kristianina. Ohatrany hoe concile de Vatican, rehefa misy ny concile de Vatican dia zareo zany reo lehibe au Vatican miaraka amin'ny cardinal mivory ohatrany. Dia tamin'ity zany concile de Laodicée izy ity, concile de Laodicée canon 29 izy ity. Dia inona ny zavatra nisy teo? Zany hoe ny empereur koa zany teo tamin'io fivoriana amin'ny concile io. Dia tamin'ile concile de Laodicée canon 29 io zany dia inona ny zavatra nisy? Namoaka lalàna ihany koa Constantin. Dia ny zavatra tenenin'ny Constantin dia zao, empereur romanina zany io, hoe aoka, vakiko tsara amin'ny teny frantsay le satria zay le lalàna nivoaka, que le chrétien ne se comporte pas comme les juifs en chômant le jour du sabbat. Ao koa izy ny kristianina dia tsy hitondra tena tahaka ny jiosy izay mitsahatra amin'ny andro sabata, izay tsy miasa amin'ny andro sabata. Tsika zany raha kristianina ozy izy dia zao tsy tokony ho tahaka ny jiosy tsony tsika, hoe mbola hitsahatra ihany amin'ny andro sabata, satria ny lalàna efa nivoaka teo manao hoe ny andro alahady no hivavahana fa tsy sabotsy intsony. Tena moka lalàna mihitsy izy, nanao hoe aoka ny kristianina tsy hanao tahaka ny jiosy izay mitsahatra rehefa sabata, fa lahadiny iny, lahadiny hitsarana fa tsy sabata. Dia mbola mitenana izy que tous les jeunes, les populations des villes et tous les corps de métier cessent le travail le jour vénérable du soleil dimanche. Aoka ny zatovy rehetra, ny vahoaka rehetra any amin'ny tanàn-dehibe ozy izy, sy ny mpiasa rehetra zany amin'ny sehatry ny asa rehetra zay misy, na mpivarotra ianao, na mpanao kiraro ianao, na mpitondra taxi be ianao, ninona asanao zany, na mitana-tsena ianao. Dia hoy izy aoka ny zatovo ozy izy, aoka ny mponina any amin'ny ville rehetra ozy izy, aoka ny mpiasa rehetra ozy izy, dia zao mijanona miasa ny alahady. Aoka tsy hiasa zany ny olona rehetra rehefa alahady, fa hanaja ny jour vénérable du soleil, hanaja ny andro amezantsika voninahitra ny masoandro ozy izy, dia ny lahady izany. Zany ny zavatra nisy zany mampinana ny enana terina tamin'ny sampy ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Lasa maninona? Lasa manafoana ny sabata. Lasa hoe tsy manao tahaka ny jiosy tsika, fa ny jiosy no tsy mety zany, ny jiosy no manao an'izany. Fa izao rehefa sabotsy tsika dia miasa, fa rehefa lahady kosa tsika dia zao lahady tsika no tsy miasa, fa mitsahatra tsika amin'ny andro anomezana voninahitra ny masoandro, le jour vénérable du soleil. Mitsahatra tsika amin'ny andro ny masoandro, amin'ny andro izay hanompoana ny masoandro, dia ny andro lahady izany no lalàna navoakany Constantin tamin'ny concile de Laodicée canon 29 no misy an'izay zavatra zay, afaka mandinika an'izany tsika. Eo moa ny zavatra nisy dia zao hoe vokatra izay zavatra rehetra zay dia ny empereur
ny olona ny empereur zany ny empereur Constantin zany sy ny olona politika rehetra de zao lasa kristianina izy ireo ary rehefa lasa kristianina izy ireo de tafiditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra amin'izay ny fomba tsampy rehetra de ny paganisme zany ny fomba n'izao tontolo zao zany hoe ny fety tsampy eo amin'izao tontolo zao zany tafiditra teo amin'ny fomba mpivavahana tao am-piangonana ohatra ny amin'izany fotsiny tsika raisitsika le izy satria manaraka an'izay ny zavatra misy jereo tsara rehefa any am-piangonana lasa misy sarivongana any am-piangonana any amin'ny eglizy fiangonana kristianina taloha tsisy an'izany sarivongana zany satria nahoana manaraka ny lalàn'Andriamanitra izy lalàn'Andriamanitra de miteny aoka ianao izy tsy anao tsara ny zavatra voasikotra ao anao iankofanao io natreny na sary any ambonin'ny lanitra zany na ty ambonin'ny tany izy fa zao izy de Andriamanitra sary-piaro mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka amin'ny taranaka mandimbo izy aoka ianao tsy anao sary ny zavatra voasikotra ao anao iankofanao natreny any amin'ny eglizy misy zany zavatra voasikotra zany sy iankofany eo natreny avaiza zany vokatra ny zavatra nisy teo amin'ny Pergamos io zany zavatra rehetra zany le hoe finanana ny enina terina tamin'ny sampy inona koa ny zavatra nisy tao aorianan'izay zany resaka hoe Noely zany gananao an'izany ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana zany fa fomba n'izao tontolo zao zany no nampidirina tao amin'ny eglizy resaka hoe azo sapin ao amin'ny eglizy fomba n'izao tontolo zao zany no nampidirina tsy fomba kristianina mihitsy ny resaka sapin zany na zany resaka Noely zany fa nakambana le izy le resaka hoe 25 décembre nahaterahan'i Kristy andro nahaterahan'ny masoandro 25 décembre io andro nahaterahan'ny masoandro nampifandraisina le izy zay ke le hoe mihinana ny enina naterina tamin'ny sampy zay le hoe fijangajangany zay le hoe nitondra fanafitoinana teo amin'ny Israely tonga tanteraka mihitsy le izy aoka zany tsika tsy anadino ny tantara fa matoy zavatra io voasoratra tahaka ny hoe misy eo aminao mitana ny fampianaran'ny Balama ao izy izay mitondra fanafitoinana eo amin'ny Israely ihinana ny enina terina tamin'ny sampy sy jangajanga de ny zavatra misy de zao nosoratana io hitondrana ny lesina ao antsika nosoratana ihany koa ny zavatra voasoratra teo amin'ny Israely ny amin'ny Balama sy Balaka hitondrana fampianarana ao antsika inona ny anton'izany mba tsy hianjerahantsika tahaka ny anjeran'izy ireo zay ny anton'izany zavatra zany raha lavo ny Israely de lesona nomenantsika zany mba tsy hatonga antsika ho lavo raha lavo ny fiangonana Pergamosy nanomboka teo ny kristianina lesona ao antsika zany mba tsy hamerenantsika ny zavatra tsy nentina ataon'izy ireo de zao ny voasoratra ty amin'ny Korintianina voalohany aty 10 amaranantsika le lesona zany Korintianina voalohany 10 Korintianina voalohany 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12 Korintianina voalohany 10 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12 de inona ny zavatra voasoratra eto raha ohatra nanotany zanak'Israely ve moa tokony hanao an'izay tsika fa akatsika lesona zay zavatra zay mba tsy hanaovantsika an'izay tsony de hoy izy fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho an'i Mosesy ny amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany eo zany le izy rehetra dia nihinana ny fihinam-panahy iray ihany eo le hoe vavolombelon'i Jehovah izy io nanana ny lalàn'Andriamanitra fihinam-panahy iray ihany zany hoe tsy mihinana ny zavatra hafa ivelan'ny zavatra omen'Andriamanitra zany ny fa izy rehetra dia nihina fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa hoy izy na dia teo ara zany zay hoe fisotrom-panahy omen'Andriamanitra azy zay satria fanahy iray ny asa tamin'izy ireo nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringa ny tany anefitra no ninona zay no le fijangajangana izay no le finanana ny enana terina tamin'ny sampy izay nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringa ny tany anefitra ary izany
ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho atsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilana ireny. Izany zavatra izany dia tonga anatra ho atsika io lesona nomenantsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilana ireny, fa aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana ilalao, ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:02 alina no ringana indray andro, ary aoka tsy hakafanany tompo isika tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy fa maty ny menarana ireny, ary aoka tsy himonomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana, ary izany dia ny anjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao, koa izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Izany zavatra izany dia anatra ho atsika, satria ny zavatra voateny teo dia izao hoe 7 hoe ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hozy izy, dia olona nipetraka sy nenany sy ny sotro dia nitsangana ilalao, ary aoka tsy hijangazanga antsika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:02 alina no ringana indray andro. Aoka tsika tsy hanompo sampy, mipetraka ihinana herina niterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. 9:12 ary izany nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay hiara-ny faran'izao tontolo izao. Ny nahazo andreo satria naringan'Andriamanitra izy noho ny fahotany. Ny zavatra nisy anefa dia izao nosoratana ireny, ny zavatra nivakitsika tsy ho anatra ho atsika izany mba tsy ho hamerenantsika ny zavatra nataon'izy ireny. Koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka hitandrina fandrao izy ho lavo. Tsika izany izao nomeny izany fahazavana izany. Tandrina ianao araka ilay tenin'Andriamanitra manao hoe aza manao fifanekena aminy, aza manao fifanekena aminy izy, fandrao tonga fandrika ho anao izy, ary tena fandrika mihitsy. Rehefa tsy azo no manenjika anao sy ny famononanao dia ho avy izy handray namana anao dia ampiditra zavatra ratsy izy. Tsy hitanao kory ny fidirana iny rehefa maka namana an'iny ianao, fa rehefa nivelana iny tsy mahakitika anao iny, fa raha tafitsofoko aminao izy dia vitany aminao, tsisy raisina intsony. Zay no nahazo ny fiangonana Pergamosy izay zavatra zay. Hitantsika ny vokany hatramin'izao vaninandro ianantsika izao. Tohizantsika ny lesona rariva indray dia sorantsika izay vita tamin'ity marain'ity hiaraka hivavaka isika izany. Jehovah'Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay mitery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo raha afaka hiara-nandinika sy nianatra ny teninao izahay. Mana-masinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Sorato am-pony iray ny teninao ray atao avy an-tsainay ny dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany ray tonatrenao. Amen. Dia sorantsika ny Tompo lehibe mikasika ny fampianarana iny, fa amin'ny herintsika izany dia mbola mitondray mbola eo amin'io Pergamosy ihany, fa mbola tsy vita ilay izy, satria teny fananarana iny, teny fananarana izay nomeny teo dia mikasika ny Balamo, fampianaran'ny Balamo, hoe misy aminao mitana ny fampianaran'ny Balamo. Kanefany mbola misy fananarana anankiray ihany koa, satria misy eo aminy ihany koa maninona mitana ny fampianaran'ny Nikolaita ihany koa. Eo indray no hanovizantsika ny lesona manaraka zany dia manao antsika indray mandram-piona zany. Bye bye daholo. Okay.